Ilay zanak'ondry ny Paska, nasako anao mpitiavana zany loha hevitra dindinika mahafinaritra izany. Re mpiara-midinika namana isany a, ampifaliana mahatrany no hiaonako aminao. Maro miamitombo isika manaraka izao fandarana izao ary dia mampahery zany ary mirary raha mirary ho antsika rehetra mba ahita mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra, ahafahantsika manompo an'Andriamanitra araka ny tokony ho izy. Koa tonona mandrakariva ho anao anie ny fiadanan'ny Tompo anie ho amin'ny ankohonanao ho amin'ny fianakavianao manontolo. Mialohan'ny andrintsika izao dindinga izao dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, akorinay ny hafalianay amin'ity maraina ity, raha manana izao fotoana izao hiaraka mandinika ny teninao. Mamela Tompo ny ilokay ary mamondrafo aminay. Indro ary ankehitriny raha handinika ny teninao zay, dia mangataka indray ilay fanahy mpanazava, ny fanahy masina, mba hitarika anay, hampianatra anay, hampitoetra ny teninao aty amponay. Ka ny teninao dia hitondra fitahiana, hitondra soa ho anay tsiraray avy. Nara Jesosy. Amen. Ilay zanak'ondry ny Paska. Efa mahazatra sofintsika loatra zany. Kanefa tiako ny laza aminao fa in-telopolo eo no miverimberina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny fiantsoana an'i Jesosy hoe zanak'ondry. Hatrany ampiandohan'ny rafim-panavotana dia nataony vahoaka an'Andriamanitra ho tandindiny Mesia ho avy ny zanak'ondry. Hitantsika tsara fa ikainy Abela dia nitondra ny voalohany terak'ondriny ao ny Genesis 4:1-4. Ary talohan'ny ialany Israely tany Egypta aza ho any amin'ny tany nampanantenan'Andriamanitra azy, dia nasaina namono zanak'ondry iray taona tao fanatitra izy ireo mba hanavotana n'ilay matoa rehetra, na olona izany na biby. Ao amin'ny Exodus 2:20-5 no ahitantsika izany ten'Andriamanitra. Zany manao hoe zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay iray taona no alainareo, alaina amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Mazava ny fanambarana fa efa hatrany amin'ny fiandohan'ny tantara no nahitantsika le hoe zanak'ondry. Amin'ny Exodus 2:1-1 dia hitantsika ao ny tantara izay niantsoan'Andriamanitra ny Mosesy ka nilazan'izy ireo ny amin'ny fotoana izay tokony hanaovana ankalazana ny Paska, ka hamonoana ny zanak'ondry ny Paska amin'izay fotoana izay satria ho avy ny fotoana izay tsy maintsy ialana ao Egypta. Exodus 2:1-4 ahitantsika izany tantara izany, izay ilay zanak'ondry dia maneho an Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra hitondra sy handraisitra ny fahatanjahana tontolo izao. Ao amin'ny Isaia 7:15, 7-9 ihany koa dia ahitantsika izany teny izany, hoy izy hoe Isaia 7:15 azafady, ka ny 7-9 zao no voalaza ilay teny. Nampahoriana izy nefa nanitry tena ka tsy lohabava, dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina, sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy, eny tsy ny lohabava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina hanaisotra azy, ary iza tamin'ny arabela taminy no nihevitra fa nofongorana niala tamin'ny velona izy, ka ny fahatsoan'ny oloko no nikapohana azy. Ary mpiara-midinika namana, i Petera dia nisaintsainany amin'izay rehetra nitranga taorian'ny nahafatesan'i Kristy sy nitsanganany tamin'ny maty ary niakarana any an-danitra. Ka nanoratra Petera amin'ny Petera 1:1, ka ny andininy 7:1-5. Resy lahatra Petera ka hoy izy manao hoe fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitonoantena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana, fa ny rà soan'i Kristy toy ny rà ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina.
ry mpiara-midinika namana misaotra an'Andriamanitra isika fa Jesosy ilay zanak'ondry tsy misy kilema. I Jesosy rery ihany no afaka nahatanteraka ny fahamasina zay takian'Andriamanitra teo amin'ny fiainana maha olombelona azy. Jesosy rery ihany. Jesosy mantsy ilay nanjary Adama farany. Ny fa Jesosy ilay tonga lafatra teo amin'ny fiainany ka naomby izy teo amin'izay tsy fahombiazantsika. Naneho ny tena tokony toetra ny taranak'olombelona tamin'ny lafiny rehetra Kristy. Fantatsika tsara fa Jesosy dia tena naneho ny voninahitr'Andriamanitra. Ary zay no nahatonga azy iteny manao amin'ny Jaona 7:7 manao hoe izay nahita dia nahita ny Ray. Hoy izy tamin'ny Filipo, efa nahita azy ianareo. Ry mpiara-midinika namana isany, Jesosy ilay zanak'ondry ny Paska. Nomboana tamin'ny Paska koa Jesosy, izay mampiseho fa izy mihitsy ilay zanak'ondry tena izy. Dintsika tsara fa tamin'ny fotoana nampianarana dia nilaza tena niteny miharihary mihitsy Jesosy fa izaho ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Jesosy ilay zanak'ondry ny Paska tamin'ny andro ny zanak'Israely tany Egypta. Tamin'izany fotoana izany dia nasaina nifidy zanak'ondry ho an'ny Paska ny zanak'Israely ho tehirizina. Izany hoe atao hitany rehetra tsara ilay zanak'ondry hoe zanak'ondry izay tena mendrika atao fanatitra, ary mandritra ny andro maromaro dia dinihana tsara ilay ondry mialohan'ny fanatitra. Tahaka an'izany koa Jesosy naneho ny fiainany teto amin'izao tontolo izao Jesosy mba ho fantatry ny olona rehetra fa tena mendrika ny maha zanak'ondry azy Jesosy teo amin'ny fiainany, teo amin'ny asany, teo amin'ny fampianarany, teo amin'ny manodidina azy rehetra dia tena nahitana fa marina Jesosy ary izy no ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Ry mpiara-midinika namana, azonao aseho koa ve eo amin'ny fiainanao fa zanak'Andriamanitra ianao? Tahaka izay nanehon'i Jesosy ny fiainany, ny momba azy, ny asany, ny fampianarany, ka nahafantarany rehetra tsy nisy nandà fa Jesosy ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Amin'ity androany ity raiso ho anao Jesosy androany. Izy no ilay Paska, izy ilay maty ho anao. Zay manko ny Paska fa maty Kristy, Paska ho antsika. Raiso Jesosy, izy ilay fa maty teo amin'ny toerana nisy antsika. Zay lazainy ny mpaminany Isaia 7:10. Izy naka ny toerantsika, izy no nanaiky no lefonina sy no vonona teo amin'ny hazofijaliana zay tokony isika no teo amin'izany toerana izany. Misaotra an'Andriamanitra isika satria fitiavan'Andriamanitra antsika loatra izany. Dia mirary fahirizanao anao, mirary soa antsika rehetrarehetra. Ny tompo anie omba sy hitantana anao amin'izay rehetra ataonao androany. Dia ho faranantsika mivavaka izao tinidinika izao. Raioza, rainay any an-danitra ianao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanak'ondry ny Paska. Misaotra anao indray izay fa afaka nahafantatra izany loha hevitra izany tamin'ity androany ity. Ary ampio izahay mba anaiky sy hino an'izany. Ka androany indray dia avaozinay ny fanoloran-tenanay mba hiantoraka ho eo aminao satria ianao ilay maty ho anay, ianao ilay naka ny toeranay. Zay no mpanotaka nefa ianao no nanaiko faty teo amin'ny toeranay. Ka raha hiatrika ny tontolo andro androany Andriamanitra, teoka mba ho saintsaininay izany fitiavana izay natolotra ho anay izany. Dia mita eny tsirairay avy. Anaran'i Jesosy. Amen.